Fifaliana ho any miaraka amintsika amin'ity ariva ty araka ny foana izay efa nifanarahantsika iaino ny tenin'Andriamanitra andray ny torohevitra mahasoa avy ao amin'ny teniny tononona amintsika tsirairay avy isan-tokantrano isam-batan'olona ny fisavan'Andriamanitra sy ny fiadanana koa faly izahay ny mandray anareo ary mitondra ny tenin'Andriamanitra ho antsika amin'ity ariva ity. Ny lohateny izay rahantsika eto mandritra ny herinandro dia hoe inona no asany. Amin'ity andro voalohany ity isika dia efa hita indray ny amin'izany san'Andriamanitra nataony izany. Koa andeha ary isika hivavaka milohana hanomboantsika izao fotoana izao. Rainay izay any an-danitro, tombotsoanay ny mideranao amin'izao ariva izao. Engany ny teny izay ho ambara eto, hoenona eto, dia hitondra fahalana ho anay sy finoana ho anay izany. Avelao ny fahotany tsirairay avy, ary mamindrafo aminay. Engany ny zavatra izay ianaranay eto, dia hitondra anay mandrakariva izany eo amin'ny fakekezana anao. Ary aoka iseho ny voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mandritra ny herinandro isika dia hijery manokana ny amin'ny hoe inona no asan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika eo tontolo izao. Amin'ity andro voalohany ity isika dia handinika manokana ny amin'ilay san'Andriamanitra voalohany indrindra dia ny hoe Andriamanitra mamorona. Ry havana malala, maro ireo boky ao amin'ny Baiboly izay mampiseho amintsika ny amin'ny asa famoronana izay ataon'Andriamanitra. Raha vao manokatra ny Baiboly isika dia hitantsika ao amin'ny Genesis toko voalohany, andiny voalohany, ny fanambarana manao hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Ary mbola tohizana ao amin'ny Salamo 9 andininy 7 izany. Salamo 9 andininy 7 manao hoe raha jereko ny lanitra ao, izay tananao sy ny volana makitana izay noforoninao. Io asa famoronana io no mampiavaka an'Andriamanitra tena izy. Amin'ireo izay heverin'ny olona, Andriamanitra hivavahana sy hankofana. Iarahantsika malala fa ny isam-pirenena, ny fokom-pirenena, ny samy hafa fiteny, ny isam-pirazana, ny isam-pianakaviana ary mety ihany koa angamba ny olona rehetra dia samy manana izay ataony hoe andemanina. Ty ilaza aminao amin'ity fotoana ity hoe ambonin'izy rehetra Andriamanitra. Izao no fanambarana ao amin'ny Salamo 5:100 andininy 4 ka hatramin'ny 7. Salamo 5:100 andininy 4 ka hatramin'ny 7 manao hoe anaran'i Jesosy, volafotsy sy volamena no sampony reny, asa tanan'ny olona. Manambava izy fa tsy miteny, manamaso izy fa tsy mahita, manatsofina izy fa tsy mandeha, manana orona izy fa tsy manimboly, manatanana izy fa tsy mandray, manatongotra izy fa tsy mandeha, ary tsy mahaleo-peo ny tendany. Ny Baiboly dia milaza amintsika fa ny Andriamanitra izay akoatran'ilay Andriamanitra tena izy dia zava-poana tsinotsinona ihany izany.
andeha ary isika hijery hoe ahoana ary zany ny fanambaran'ny baiboly ny amin'ilay Andriamanitra tena izy. Aseho an'ny baiboly ao amin'ny Genesis sy any amin'ny toky hafa fa miara-miasa ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina teo amin'ny asa famoronana, ary izay no ny anankiray ny mahiray azy. Ao amin'ny Genesis toko 1 andriny 1 sy 2 dia mahita izao teny izao tsika manao hoe ny anaran'i Jesosy: tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Andininy 2 tsika dia mahita tahaka an'izao hoe ary ny fanahin'Andriamanitra nanomba tambonin'ny rano. Amin'ny dikateny hafa ary havana, ilay hoe nanomba tambonin'ny rano ny fanahin'Andriamanitra ny fanahy masina dia hoe naniditsidina teo ambonin'ny rano ny fanahy masina. Raha jerentsika ny ao amin'ny Jaona toko 1 andriny 1 sy 7 aty amin'ny testamenta vaovao dia mahita isika ny fanambarana tahaka an'izao manao hoe tamin'ny voalohany teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Izy no nahariana ny zavatra rehetra, ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra ary izao na dia iray azy. Andininy 4 apitsika ilay andininy dia hoe izy no nisy mpiainana. Mahafinaritra ary havana fa ny testamenta vaovao dia manamafy mandrakariva ny amin'ilay fisian'Andriamanitra persona 3: Ray, Zanaka, Fanahy Masina. Voalaza eto zany fa lay teny tao amin'Andriamanitra, teny dia Andriamanitra, dia nahariana ny zavatra rehetra, mpamorona ny zavatra rehetra, namorona ny fiainana, namorona ny aina. Andeha ary hovalitsika hoe inona ary io teny tao amin'Andriamanitra. Ny teny dia Andriamanitra ary zay ny natiorany. Dia mahafinaritra fa ny andininy eo ambany mamaly ny 7:70 manao hoe manaran'i Jesosy, ary ny teny dia tonga nofoka nonona tamintsika, ary hitanay ny voninahiny dia voninahitra mendrika ho an'ny latokana avy tamin'iray sady feno fahasoavana sy fahamarinana. Mazava eto zany ny resaka fa Jesosy Kristy no ilay zanaka, no ilay teny izay nahariana ny zavatra rehetra mpamorona. Inona ary zany no ampiasain'Andriamanitra amin'ny ampiasain'ny mpamorona tamin'ny famoronana? Andesika hanokatra ny baibolitsika ao amin'ny Salamo 30 andriny 9 sy 7 manao hoe ny tenin'i Jehovah no nanaovana ny lanitra, ary ny fofonain'ny vavany no nanaovana ny amarona rehetra. Andininy 7 izy dia manazava ny amin'izay hoe ny tenin'i Jehovah nanaovana ny lanitra, nanaovana ny amarona rehetra izay. Dia zao ilay ambara andininy 7: fa izy no ny teny dia ary izany, fa izy no ny teny dia ary izany, izy no nandidy dia ny toetra mafy izany. Andeha ho azavaitsika izany hoe ahoana moa zany ny fisehoan'izany. Ny teny Andriamanitra dia ary ny lanitra, ny teny Andriamanitra dia nisy ny planeta tany. Milaza ny baiboly fa tamin'ny voalohany io tany izay noforon'Andriamanitra io dia tsy nisy endrika sady foana. Andininy 2 amin'ny Genesis toko 1 misy an'izay. Koa dia nirosondray Andriamanitra namorona ny amarona rehetra izay tokony hisy sy fanaraka amin'ity tany ity, ary dia nampiasa ny teniny izy. Ry havana malala, hitantsika miverimberina ao amin'ny bokin'ny Genesis ilay teny hoe ary Andriamanitra nanao hoe, ary Andriamanitra nanao hoe ao amin'ny Genesis toko 1. Ireny zany dia milaza amintsika fa namoaka feo Andriamanitra, ny teny Andriamanitra dia nitranga ny zavatra izay niteneniny. Firy andro moa ny asa famoronana. Hitantsika ao amin'ny Exodosy toko 20 dia ny 1:10 ny valiny zany manao hoe ny anaran'i Jesosy any namakitsika ny teny rehetra, fa enemana no nanaovan'i Jehovah ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina mamin'izay rehetra ao aminy. Eninandro zany no ny fidian'Andriamanitra hamoronana ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina amin'izay rehetra ao aminy. Tena mifanohitra amin'ilay fampianarana hoe an-tapitrisa taona ny sy ny fanamboarana, ny famoronana ity tany sy ny amarona rehetra ity. Manahoana ary zany ny fahitan'ny mpamorona ny asany.
Genesis toko voalohany andiny faraka amin'ny telopolo ny voalohany dia mahitsika manao hoe ahitan'Andriamanitra rehetra nataony ary indo tsara indrindra izany. Isaky ny andro tsirairay dia nanao jeritodika Andriamanitra ary hitany hoe indro tsara izany. Ary tamin'ny andro fahaenina rehefa totosa avokoa ireo zavatra izay noforoniny ny amarony dia rariny raha ny teny Andriamanitra hoe indro tsara indrindra izany. Amin'Andriamanitra zany dia tsy misy ny indro kely hoy ny mpandrafitra, fa hoy Andriamanitra hoe indro tsara indrindra izany. Dia hoy aminao hoe nahoana ary ny mpamorona no nanao zao asa izao. Ao amin'ny Jaona voalohany toko 2:15 no ahitantsika ny valo manao hoe fa Andriamanitra dia fitiavana, andeha averintsika miaraka izany. Fa Andriamanitra dia fitiavana, fa Andriamanitra dia fitiavana. Mino fa mbola manaraka tsara isika amin'izao fotoana izao Andriamanitra dia fitiavana hoy ny testamenta vaovao. Fitiavana io Andriamanitra io ka dia nohary zao tontolo izao. Nohariny isika olombelona ary isika olombelona hoy aminareo no ifantohan'ny fijeriny ambony indrindra. Inona ary no tandrony famoronana. Ao amin'ny Salamo 120 ny voalohany sy faharoa dia mahitsika manao hoe anaran'i Jesosy ny lanitra mitory ny voninahitra Andriamanitra. Ary ao amin'ny Romanina toko voalohany 20 dia zao ny ambaran'ny teny ao manao hoe fa ny fomba tsy hita dia ny heriny mandrakizay sy ny maha-Andriamanitra azy dia miseho hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao. Ravana malala. Ny asa famoronana zany dia milaza amintsika ny fisian'Andriamanitra, maneho amintsika zany ny herin'Andriamanitra ary fanehoana ny voninahitran'Andriamanitra ny asa famoronana. Inona ary zany ny tokony ataontsika voary manoloana ny mpamorona antsika. Andesika makiny ao amin'ny Salamo 5:7 ka hotsongaitsika eo ny tokony atao amin'izany andin'ny voalohany ka hatramin'ny fahaenina ahitantsika amin'izany. Ny tokony atao zany dia zao hoe aoka sika ioby, aoka sika nao fifaliana amin'ny firana, aoka sika akeo anatrehany amin'ny fiderana, aoka iondrika sy ekohaka isika, aoka sika andohalika eo anatrehany satria Andriamanitsika izy. Koa manasanao aho manomboka izao. Samy mandiny tena hoe mbola ilay Andriamanitra mpamorona ihany ve no mbola ho Andriamanitra ao, Andriamanitra ny fianakavianao, sao dia efa misy Andriamanitra hafa, sao dia efa misy rafiny ilay Andriamanitra. Koa miantso anao ao amin'ity fotoana ity. Andeha resika tsirairay avy, samy ideran'Andriamanitra, ekohaka amin'Andriamanitra ary handray an'Andriamanitra indray ho Andriamanitra amin'izao sisa izao. Ny faniriko dia isika tsirairay avy izay nandreta amin'ity hariva ity dia izara izao afa-tsy izao ihany koa amin'ireo namantsika izay mbola tokony hafantatra misimisy kokoa ny momba an'Andriamanitra. Andeha hivavaka ho anao ny tenako amaranana izao fotoana izao. Rainay izay any an-danitro, faly ny fonay satria nomenao hafatra lehibe tamin'ity hariva ity. Ny amin'ny asanao voalohany indrindra dia ny asa famoronana izany. Mampiavaka anao amin'ny Andriamanitra hafa rehetra izany. Ary nomenao anay teto Tompo ny antony mahatonga anao namorona dia fitiavana manosika anao amin'izany. Koa indreto ary izay, ampianaro izay mba hidera sy ankohaka eo anatrehanao. Aoka izay tsirairay avy izao mba ho isan'izay manompo anao marina tokoa Tompo Andriamanitra ary mifona aminao noho ny tsy fahatanterahany zany teo aloha. Dia apetraka aminao ny fiainanay tsirairay avy. Io ity mpiaino ity Andriamanitra mba ho mpiaino mpakatony teny ary aoka mba hanolotra ny fiainany manontolo anao izy amin'izao sisa izao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia izay indray ny fotoanantsika tamin'ity andro voalohany ity ny faniriana dia mbola hitoy indray tsika amin'ny fotoanantsika manaraka. Manjam-piaina Tompoko.